Miaraba tompokolahy, finaritra tompoko vavy, mandoa maravarana amin'izao fiandohany ny herinandro izao. Loza amina tambo ary tsy fahita teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no misy saika isan'andro amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho amin'ny endriny maro, mahavaky fo, mahontsa ary tena tsy zakan'ny maso jerena ary tsy zakan'ny saina ho eritreretina, dia mbola manampitrotraka izany zava-misy amin'izao fotoana izao ny manjo ireo malagasy mpiray tan-drazana any Atsimonosy, any faritry Vatovavy, any Fitovinany, any Atsimo Atsinanana sy ireo toerana maro samihafa ankehitriny dia ny tsy fahampiana ara-tsakafo ary ny tsy fananana asa sy ny fahampitehana ara-piarahamonina mahazo malagasy mpiray tan-drazana amintsika. Betsaka amin'izao fotoana izao raha ny sarin'ny mparitaka sy ny vaovao saika isan'andro fa tsy mihinan-kanina ary fakakazo na manodidina fakakazo ireo zavatra tsy fampiditra anaty vava sy makany anaty kibo no hoan'ny malagasy mpiray tan-drazana. Ankoatrany hoe mandeha mitanjozotra mangataka miandro ny fanampiany sehatra iraisam-pirenena na mba miandro ny fitserina amin'ny alalan'ny tosika fameno sy vatotsinjo, ireny aza moa mbola sarotra ny azona azy any amin'ireo toerana izay andomam-baravarana ka mety azon'ny malagasy mpiray tan-drazana izany anjara sakafony izany. Tao anatin'ny roa taona dia niazakazaka amin'ny fisian'izay fa tamin'ity taona ity dia be loatra izany. Azokajiana ho crise alimentaire no misy eto Madagasikara fa azokajiana ihany koa ny amin'ny hoe crise ara-tsosialy. Fa ireo rehetrarehetra ireo dia azo atambatra amin'ny alalan'ny hoe crise mitomandavana izay raiky tapisaka eto Madagasikara ankehitriny ka mitarika fahantrana miompapana, pauvreté généralisée. Zany fahantrana miompapana izany dia tsy any ambanivohitra intsony fa tonga tia tanan-dehibe ary miara-miady sakafo amin'ny alika sy ny saka sy ny voalavo ny olombelona ka samy manana valam-pamaritana ny baky ordurany na samy manana an'izay hoe vala ho azy manokan'izay na ny propriété-ny manokana ny mpitsindroka fako any amin'ny baky ordure ka mametraka azy ireny ho anjarany manokana. De ifandrombahana ny fako amin'ny sase, ifandrombahana ny fako amin'ny gony zay arian'ny malagasy ankehitriny. Ary ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao no voamaika maharatsy ny fako satria mitambesatra ny rano ary voamaika maloto ny sakafo hohanina. Na de efa maloto aza izany miala ny tokantrano tonga any amin'ny toby sy ny taban-jordira. Fa manoloana izany de mbola malalaka amin'ny fivezivezeny ny mpitondra fanjakana. Mikorotana ny tontolo ara-tsosialy, ara-politika, ara-pandriam-pahalemana hoy ny Ara-Jonary Mampianina rehefa mitantara ny zava-misy ary tsy ny ambambany ny ilazana fa azo antoka ahafahana miatrika fifidianana ve izany trangan-javatra izany. Nandeha lavitra mihitsy izy ny amin'ny hoe betsaka ny fandikan-dalàna misy eto Madagasikara. Dikan'izay mampatahotra no avy ny fifidianana ka tsy tokony ho variana amin'ny tontolo mpifidianana intsony ny rehetra fa andinika lalina ny fiainan'ny firenena. Ndao hoe notsika ao anatina minitra vitsy no fanehoan-kevitra Rajonary Mampianina Hery Marsial izay filoham-pirenena teo aloha nanao famelabelaran-kevitra tany Frantsa niaraka tamin'ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao tamin'ny sabotsy lasa teo mahakasika ny fahitany ny fiainan'ny firenena eto Madagasikara. Rehefa ataony sariny amin'ny firenentsika de firenena mikorotana na ara-toekarena, ara-tsosialy, eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Mbola misy ny olona zay tratrany anoanana kere, misy ary aleo dia lazaina mazava zany betsaka, tsy hoe misy fotsiny fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny lalam-panorenana ao Madagasikara. De fanontaniana kely napetrako antsika teo ao anatin'izany rehetra izany ve no anomanana fifidianana? Ao anatin'izany rehetrarehetra izany ve no irosona amin'ny fifidianana? Ozy ny namana Paraina Auguste teo hoe ry zalanga izany de mandroso foana ihany. Zany ke le fandrosoana tsy te heritreritra ny hafa mihitsy fa ohatrany hoe fandrosoana botolo sanatry ny vava ny ilazana an'izany. Alao indroso fa hidona amin'ny rindrina eo. Fa
raha iroso miaraka aminy ianao zay no fampieritraretana meko atsika raha iroso miaraka aminy ianao a de tonga am'le teny frantsay hoe légitime azy ianao zany keo tsy maintsy jereny zany fantatra fa misy zavatra tsy mety ao misy zavatra tsy marinao misy zavatra tsy azo ekenao misy zavatra fepetra tsy feno ao de androso ihany aravetsika ty za ohatra mbola mieritreritra hoe mbola ao anatin'izay fazy zay isika fandaminana ary za de manamafy lay antso anankiray hafa akoatran'le nyteneny momba hoe tokony rehetrarehetra iaraka am'izay akaikikaiky kokoa iaraka ijery hoe reto ange ny azo ekena reto ny tsy azo ekena teo zao fantana mipetraka hoe ahoana le concertation nationale efa nyvalin'ny mpandrindra nationaly teo ihany zay a hoe ao anatin'le concertation zany ange ny fanjakana ange ka ray ao anatin'ny maro e eo an-daniny ange ka ao ny mpanao politika ny société civile ny fiangonana zany no am'ilay ilany ka raha tsy hanao ve ny fanjakana de tsy afaka iresaka ave reo sanapa-kevitra am'izay fanapaha-kevina na o raisy na tsy raisy ny fanjakana izy avy eo alao anao any hevitra reo aneo ny hevindreo e mivorianareo reo za de mampirisika an'izany a tokony aroso zany andiniana an'lay zavatra misy ary tsy tokony hijanona fotsiny am'le hoe de ndao ifidy ndao jerena ny lalam-pifidianana reny tsy maintsy ho jereny reny na tiana na tsy tiana fa hoe ahoana koa le manodidina an'izay e zao fifehezana mpanao gazety mpanohatra mpanao politika mpanohatra tsy afaka miteny tsy afaka miresaka vo mandeha de sakanana am'izay ataony rehetra ao anatin'izany ve no androsonao ka na te androso azy ianao jare renynazo any président Ravalomana andeha am'toerana anankiray de sakanany andalina tsy afaka mandeha de mbola tsahasika fa de hitan'ny olona indrindra raha grosse pointure ianao fa de ngamba de isy miaramila sy anina mihitsy manodidina ny tranonao tsy afahanao ivoaka zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy sainina de nyzao sahady zany raha ny fitiavan-tanindrazana manantsika raha ny fahaiza manao efa nampiseho an'izany tsika raha ny zava-bita tsy mena mita amin'ny hafa ny zavatra vitatsika fa tsy zany akory ny azakazanao le fantatrao fa dia polisatra daholo ny rehetrarehetra raha mandeha am'izany zavatra zany iny no fomba fijery ny filoha nasionaly ny Antoko SVM mazava tsara ao anatin'izay de ny fiantsony aminy hoe tokony vondrona ny hery rehetrarehetra ary tsy salasalana ny tokony ahafahana mikaroka vaolana ho an'ity firenena ity ka raha mahasoa ny anaovana concertation nationale na fikaona tom-pirenena de tokony atao zany fivoriana zany tsy tokony endrasana fitondram-panjakana satria singa ray ao anatin'ny maro ny fitondram-panjakana ho rajaonary mampianina hery etsy andany maro reo hery velona reo société civile ny avany mivondrom-pikambanana sy ny fivavahana zay te hiatrika an'izany fiainana zany ahafahana mikaroka vaolana anatin'ny fiaina firenena ary azo diniana tsara ao anatin'izany fikaonan-dom-pirenena izany ny tontolo ny fiaina firenena amin'ny ankapobeny akoatra ny raharaham-pifidianana tamin'ny 9 oktobra lasa teo dia ny antso ny tokony anatanterahana izany fikaonan-dom-pirenena izany hatrany hatrany ny filoha Marc Ravalomanana ary naveriny ny antso nataony tamin'ny volana oktobra 2024 tany Tomasina ny amin'ny hoe zava-dehibe ny ahafahana miatrika io fikaonan-dom-pirenena io mba andaminana ny hoavin'ny firenena ray ao anatin'ny zavatra hodiniana akoatra ny zavatra marobe zay tokony hodiniana ny raharaham-pifidianana indrindra ny CENI sy ny ACC hoenotsika indray ny faneho-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana koa de mangataka atsika ary miantso ny hery velona rehetra mpanao politika rehetra hoe mba hiditra am'le fikaonan-doha na le concertation nationale teto aho i aminareo a no milaza zany voalohany rito heritaona lasa zay noho izany de manana ny tantarany ty fivoriana ataotsika eto ty teto Tomasina androany no anamparahantsika hoe tena tokony amafisina lay
fanambarana ataontsika le antsona ataontsika hoe mangataka ny hery velona rehetra ny mpitondra ny ray aman-dreny am-panahy ny mpitondra fanjakana ary ny société civile ntsika hoe aloha re asiana le fikonan-doha na ny concertation nationale mba hahafahatsika mifampidiniky fanakalo hevitra hoe ahoana na tonga an'ity CNT ho indépendant ahoana na tonga an'ity ACCT tsy anilikilika sy tsara vilana intsonika hoe azo raisina fa tsy mitombona. Mazava ny tenin'ny président Marc Ravalomanana iny ny aminy hoe tsy maintsy ifampidiniana ny azony mikaroka fandaminana anatin'izany ny CENI ny ACC. Ny fitondram-panjakana nefa de miziriziry amin'ny hevo ny aminy hoe atao inona fikonan-doam-pirenena fa nga misy krizy eto. Tsy salasalantsika nefa no milaza ny aminy hoe misy krizy politika eto, misy krizy ekonomika ary misy krizy sosialy. Ny krizy alimentaire, ny krizy na insécurité sy ny crise de confiance misy eo ampitondra sy ny vahoaka io de fa crise multiple misy eto Madagasikara. Crise mitambatra marobe manome endrika ratsy any Madagasikara ary mahapotika ny fiainan'ny firenena ankehitriny. De mbola saizingizina ve ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika sy ny mpanaradia aminy fa tsy ilaina ny anaovana concertation amin'izao crise manepotra ny fiainandra malagasy zao. Sa mbola sa iziriziry amin'ny heviny ka ho faty akazo tokana ny aminy hoe tairo ihany fifidianana na de efa manomana alabato ary ka efa ambenany rehetra ny aminy hoe fifidianana idona amin'ny rindrina io, fifidianana ilatsaka ao anaty honahoana io ka tsy tondra vahaolona amin'ny firenena saingy hodiny izy ireo tsy fantatra zany fa ny didohany ihany ny ataony mba hampahomby ny amin'ny fakana fahefana efa ao anaty fanjakana. Raha tsika miandalana hatrany fa miampitombo isan'andro isika ny mpaneho hevitra manosika an'izany fikonan-doam-pirenena izany. Zao indray zany de ny filora Jonary Mampianina no nanosika izany ary tsy azo idivirana zany amin'izao crise ara-tsosialy iainan'ny Madagasikara izao. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.